Amin'ny fifaliana lehibe indray no antsoina toerantsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana indray tsika larana fa feno moa izany to fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokantrano izay manaraka an'izany fampianarana izany manerana azy tontolo izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay zay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny pianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao an'io zao ary dia toetrano moa dia faly be mandroso tokantrano ny tena koa masaterany osoa ziadiaha elia tenin'andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io andriamanitra olo dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany ene ka tsisy tena tsisy mihitsy nyzay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany a ny am'reto teny ndray dia dinio ny tenanao nisy 7:50 toko fa 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny a tsy laha nydalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io andriamanitra io zany dia mahazava be mihitsy ilay andriamanitra abrahama tsy ndriko tsara eo ilay andriamanitra abrahama ilay andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy iny hoe tsy mihaino ny mpanota fa dia anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay andriamanitra abrahama tsy ninaonao reraka fotsiny makany am-piangona ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay na mafisana zay teny zay rika hatra nybokon'ny jaona toko fa 7 jaona 9:31 oikavantsika le jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny 30 jaona 9:31 efa tsika ampiterina avetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinoviny reraka zany ianao iainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihaino anao ary tsy mety mihaino anao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovina satria efa nilaza izy hoe zany ty tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy haino anao raha misy zany zay mihaino anao dia efa nyte voalohany mihaino anao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koro zay hoe tsy mihaino anao mpanota tsy mihainonao tsy hainon'andriamanitra ny mpanota andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihaino anao zany andriamanitra zay ntikan'izay hitondrayntsika miteny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitylanta zany dia ireo mpanao ratsy zany koritianina voalohany toko fahenina lohany metsika daolo ny teny koritianina voalohany toko fahenina andenin'ny fasivy akatsika zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany koritianina voalohany toko fahenina andenin'ny fasivy ary hitatsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na to hoe fanjakan'andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo ania zay mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorinandrendrinao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihaino anao zany andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10
feo izy teo. Hébreux 10 26. Hébreux 10 26 dia ny 27. Hébreux 10 26 27. Fa raha miny manota isika, io zany hoe le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo ampiangonana mikofesy le mifony miorakorako ampiangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Ety le teny miandry anareo ty. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela elo ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota. Satria mampandika lalànanao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zany nefa anareo tsy mibebaka mihitsy. Ka efa hoe olo marina mpibebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny Ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy ilay marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa anao mbola manota foana. Fa raha ilay tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika etetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio anao dia tazoma mandrakizay. Zay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait. Any hoe tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny Ahosoa. Ary tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4 dia ny 7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeliny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra andreo, reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ao amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay miteny dada Iava. Na mpitondran'ny Ahosoa, na mpitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro, tseko 1, 2, tseko tsona fahafiry zao nao, fahafiry, 5, 6 angamba dia tseko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta,
Ny olona tsy masina, ka ny olona tsy masina zany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka androany. Ary anao tsy ho afaka ho zatra tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsisa fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofaha. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino any Ahosoa any dia kaz zany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-mpanota ary aloha. Rehefa heninao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netrany tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy zany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenany. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy, fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao ny te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelana io hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka ditsy lalàna, satria mpaminany io ary ny mpaminany Israely ihany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israely ihany. Dia ny mpaminany Israelianina farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany nge tsika hijery an'izay teny izay any boky ny Filipianina any angambany izay. Zao hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Gresy hoe no, no, no. One man for one wife.
zay ny dikan'izay ny am'teny anglisy zany hoe un homme pour une femme que chacun est sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray lalàna navoakan'io Andriamanitra Abraham io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampitonaina ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme est son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Zany hoe vehivavy ray ho any lehilahy ray, lehilahy ray ho any vehivavy ray. Samy hoe mandrefiny anazy daholo nareo. Fa teny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy hoe mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany tsy pazanao any amihery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zava-trafy io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iahava ianao zany mba iza. Dia samy hoe mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Ratsika ry jery sary manaraka. Ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino. Ny osa sy ny tsy mino. Na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dikan'izay. Satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino ny Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony. Preuve tangible ozy ny teny frantsay zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany ianao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa ianao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa. Ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilo anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho ino. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanty ianao. La ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadiokan'ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe ity lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy mety mitandrina krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izy no namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo. Ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana tsy te halalana zany fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana. Manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tompolo ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aloha izy zany tsy azontsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona any amin'ny tsy izy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Yahva mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fakitsika izay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zay 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako. Fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada Yahva mihitsy ny anovana ny anarany. Raha Yahva no mena voninahitra dia tsy azo novana tao hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Brahma na Vishnu na Shiva na Bouddha na tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony ny Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Yahveh, dada malalako, dada ny Eliaza, dada ny Yahoshua zany. Tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy. Ny voninahitra tokony mena dada Yahveh nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary. Efa nanota ianao ary miomany ny atezeran'ny dada Yahveh zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomany ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao. Niaza mba maty moa ianao io. Miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo. Ny fanovanao an'io anarana io. Yahveh novainao zavatra hafa, Yahoshua novainao zavatra hafa. Miomany ianao. Zay ilay toe tsy mino. Ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ny inonao. Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao. Tena mampalahelo. Mino tsara ilay teny ianao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanitra zany tsy makany ianao. Oneko anao valy tsy makany. Ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsiny azy tsy maintsy makany. Nga io azo tao azy zany. Tsy makany fotsiny zao koa ianao. Zay koa tsy azonao lavina, tsy mahazo makany ianao. Aiza any amin'ny lantilanitra. Tsy mahazo makany ny mpanota, mpandika lalàna. Ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao. Ary ny voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotana ianao. Mpanota ianao mandraka androany. Zay. Efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e. Ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany. Satria ny lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy. Mazava be nge zany lalàna zany. Noinka efa antsika ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy sady tsy mahalala anazy. Anareo tsy nahita anazy io ilay mpanota ary tsy mahalala anazy. Iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy. Ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa. Eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy. Tsy izy nge zany Jesosy Jesoa dika. Tsy izy Jesosy, tsy izy Jesoa, tsy izy Jésus, tsy izy Jesus, tsy izy Daholo ny rehetrarehetra any. Rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy. Aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io. Nampanota anao. Lasa mbola manao idôlatria anao. Lasa mbola manao ny fanompotsapy maro samihafa ataonao. Lasa mbola manao famisaviana ianao. Zava-doza amin'ny nataona. Samy mieritreritra. Ny fijangajangana, ny adultère ataonao foana. Andriamanitra izy miaraka aminao e. Tsy ilay Andriamanitra marina. Saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo dia zany izy itiavanareo hoe tena mahery ny anareo fa tsy ohatran'izany intsony zao. Tsy ny anareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo ilay tena mahery. Ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ty tonga ty. Yahveh no anarany. Arany zanany dia Yahoshua. Ary ireo anakireo no naniraka ny Elia. Ziady Elia azy hitany masonareo. Tonga izy ty. Rajaby za manaporofondreo tsy mety ataonareo. Mpanota anareo tsy ho any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny noviana. Fa mpanota. Ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lantilanitra ny mpanota. Fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo. Ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino. Atria nanao tsy mety. Ary rehefa manao tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo. Voalaza lalàna zany hoe mazava-dezy. Ka anjarantsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao.
Anisan'ny fahotana daholo zany rehefa manao ny tsy fahamarinana, ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Reva kitrendray zay tia ny kilasy ny mpanota ty andao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany. Jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrindra toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay. Diso misy lovaina ty fa tena blokeko kely lovekely le mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a dia efa hotana daholo ny dikan'izay. Zay voalaza ny lalàna zany zay. Zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe Andriamanitra ianao, zavatra makany amin'ny tsy marina, dia efa fahotana zay. Aritra dia tsy miditra any amin'ny lanitry ny lanitra ianao. Zany mahatonga ny olona ato amin'ny Yehosoa parfait. Tena tsisy kianina, tsisy tsiny. Fa ny mpanota kosa dia mitsipy makany amin'ny elo. Ary io raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra, mamitaka, manainga, misy loka, zany na hoe mpanota zany. Rehefa tsy fahamarinana dia mpanota, ary rehefa mpanota dia tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Tadidio strict ny fidirana any. Andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a dia tsy tia zavatra maloto izy. Ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto. Tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny, fa ny masina ihany no mahazo miditra makany. Masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny. Ohatra rehefa tsy mankataon'io teny io anao dia efa mpanota ianao zany zay. Dao tsy aloha hitsandraitsika amin'ny teny manaraka mihitsy hoe ahoana ny andrefesana hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinana zany dia efa ota. Misy lalàna no menanao dia indray ny andrefesana anazy. Rehefa ndikainao lalàna ny Yehosoa dia mpanota ianao. Zay indray no resantsika eto indray hoe lalàna ny Yehosoa rehefa ndikaina dia efa mpanota koa ianao. Aleloha, efa mety antsika fa aleo arahantsika izy fa mety daholo. Jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahaefatra. Zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay indray zany no teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no hoe fandikana ny lalàna, ary zay rehetra mandika lalàna no hoe manota. Zany hoe rehefa manota ianao zany a, rehefa nanota ianao zany a, nandika lalàna ianao nodika an'izay. Zay zany nodika an'izany ao zay tsy mahalala. Mazava be zany teny zany ary tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana. Inona zany lalàna hoe mampanota anao zany. Ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo. Efa namoaka didy dada Iava, fa ny lalàna Mose dia tsy azo anampiana, tsy azo anesoa. Deutéronomia 4:2. Deutéronomia 4:2. Aza-pianareo ny teny a. Iza daholo zany le mpandika lalàna zao, le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra. Efa fitsarana zany ty meny ziady Elianao ty. Deutéronomia toko fahaefatra, ty lalàna mitsarana dia samy mandinika ny ataony amin'izay a, dia amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa omeko izy ty. Ahoana ny amarinareo anazy? Ketriketreo amin'izay ary dia hitantsika ny mahafaka anareo. Deutéronomia 4:2. Deutéronomia 4:2. Aza-pianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza anesoa anareo fa tandremo ny didiny avy Andriamanitra izay andidiko anareo. Tsy azo atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna Mose ity. Zavatra nisy nefa tsy navelan'ny dada Iava natao intsony ny fisoroonana. Fa rehefa vao manao fisoroonana nareo a, dia mitovy amin'ny mamoraka vozona alika sy mitondra rakisoa. Fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany izay mitandrina didy folo no mba nanatanteraka ny fankatoavan'io fisoroonana io. Satria ny lalàna ny fisoroonana dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos toko 5:20. Ny bokin'ny Levitikos toko 5:20 ray manontolo no milaza ny hoe ity ny lalàna ny fisorohana ataonareo a, mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha Satana. Ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokin'ny Mose zany. Loka avaketsika ny Levitikos toko 5:20 fa misy lalàna atao hoe fisorohana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indray mandeha Satana. Levitikos toko 5:20 a andin'ny
3:30 aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:22 io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena petraka manina nefa nareo tsisy nanao io Levitikos 2:22 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didifolo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba valikely izy ry mpitandrina didifolo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka lahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrinareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ao no tena nataonareo ty. Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didifolo zany de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao de manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didifolo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didifolo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:22. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanota ny didi nareo ary nandika lalàna amin'ny Mosè. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Miomahanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dia dikan'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready izy fa tsy riviva be ready zany ohatra ohatran'izay le izy. De soyez prêt zany ianao fa tsy peny amiely hoe hitako ianao zay tena zezizety hoe tsy hoany io mba valikely zay fa raha andeha anontaniana hoe aiza ny Levitikos 2:22 tsy nitanteranao raha mitandrina didifolo ianao. Toza ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra ny boky nisiana ampianariny ambasadorany hoe tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didifolo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mbloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka mitendanao poteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema tsy navelana mpitandremana intsony dikan'izay ny didifolo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofokanao tao dia lazanao mitandrina didifolo. Tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo noinka afaka itsika tena dada Iava mihitsy nanafoana ny didifolo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didifolo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy ianareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa tsy ady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa niteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana. Matoa anao nitsy atao anatin'io didifolo io dia efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmenteranao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sini fa dia mpanota ianao. Satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io. Satria efa mipoteny dada Iava amin'ilay Isaia 66:3 doinka avy akitsika. Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didifolo efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika. Tsisy tsony famafana fahotana. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa jereva nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesorana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena mariny, Andriamanitra Abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafanay ty. Andriamanitra soadalalana ataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka iray miantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus ary nitandrina didifolo automatika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota ka io na tonga an'ireo mpanota tsisy fanafana fahotana. Isaia 42:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nampiten'ny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatrany mamono olona zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatrany manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatitra tsiroana dia ohatrany misaotra ny sampy. Zany ange le olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zavatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zavatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesorinao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy na nanaisotrany io fa nisoloanao an'i Jesosy daholo le zavatra etra tao sy Jesoa. Iza nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety soatra ny vandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an'i Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana, nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atika mahitsy be le teny aza nampina hoe dia aza nesoana. Eny fa le zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamose io ho an'izay mitandrina azy na teny tsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza. Zay ny teny'le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisotra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay mitandrina didifolo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avalika ianao e, aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo e, soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany hoe mieritrereta mihitsy ianao ny teny izy mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao nio dia tena zavatozy e, tsy mety nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy Jesoa rangea vakitsika amin'izay ny teniny Ehosoa araka ny boky Matio vetsika ny teniny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinaritra be mianao ty dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy averitsika mihitsy zao ny voalaza ato Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose na i Mosesy na Moizy na dia litery iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra, tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny dikany zany. Mazava zany fa raha mitandrina didifolo ianao dia Yahosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloana. Nanino ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsy izy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy famety avetana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy ka zay nge le hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready, hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy mankany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana zany dia nibatainao avy any nesorinao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao, iza nampanaonao an'izany izy. Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapiky ny fofony anareo. Eny fa naiala izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny hoany? Tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga taty dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fatanindra. Za mieritreritra atsika ino ty zatra nataonareo ity. Ny mpitandrina didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatolanao miditra ao. Ray izay satria dada Eva miteny hoe tsy mety intsony tsy tiako a foanako ny fisorohana foanako ny tempoly a dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anaty io nareo a dia mpanota mandrakizay nareo dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra tanareo ny teny dada Eva. Mbola ny amplifienareo no amafisinareo indray ny fahotanareo. Ny soronareo tokoa rehefa isoroana fa nampidirinareo an Jesosy Jesoa Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna teza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasinareo le hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao. Raha mitandrana io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Zay indray izy mety. Tahaka ny atao amin'ny Yehosoa, zay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Ny lalàna ny Yehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tamin'ny azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanaporofony, nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra iny io sasiny tsy mino. Ianareo nge zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy Jesoa, Jésus Jesus nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny io, io sasiny tsy mino, dia ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao, nganao mety mino an'izany. Anatao hoe voapetaky ny vy mamay sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray a amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa betsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme nampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanota anareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fosy marika efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izy niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray ho ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'iray aloha dia Yahava maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina amin'ny million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina, ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amilo ny isany reo. Izy amin'ireo no raisinao ny anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny afa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahava. Ilay manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray, efa ny asany ray ny dikan'izay. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny zanaka, satria efa ny asany zanaka. Ary manao batisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa miazo. Avy any amin'ny dada Yahava daholo zany sara zany. Fa tsy koa mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny reto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia mananarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe izy milaza amin'ireo fa marina ny trinité, efa meko iny fampianarana iny. Izy milaza ireo fa marina ny monothéisme, efa meko iny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsiny hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalak'arika. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy intsony fa tena handinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny elana fa tena tsy mahazo mety tsara ange ny olona tsy masiny e. Zay ny antony tonga nanome fanamporifonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ehosoa sy aniro ato amin'ny Ehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no meko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambaninan'ny Ehosoa mivantana zany. Fanambaninan'ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ehosoa azy ny dikan'izay matoa ny meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu tsy tadidiko kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy injery mihitsy izy satria navo azy nga manity. Dahoary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany angeny indray mivasivazy sady. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izany fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena zany teny zany hoe ankatoavo ny mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery anga tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava angamba izay teny Elia zay. Raha soatsika samy tainao soa miariva avatsika. Sotra betsaka dada mala Iava any amin'izany teny zay. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetra rehetra. Iverenany fisainany rehetra rehetra ho any aminao marina ka tsisy mitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetra rehetra fa tsy hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetra rehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay-amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra sahony tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka veloma atao azy.